Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fianambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fan série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Misy fanadihadiana misokatra mikasika antrangana fipoahana niteraka fahatapahan-jiro faobe ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo omaly. Manohy ny antsisika angatahana famitsorana vonjomaika azy Imam Ravatomanga amin'izao fotoana izao raha toka mangina tsy azomba avao ny resaka fanadihadiana parlementera momba ny fitantanany filoha teo aloha Andry Rajoelina. Mbola mampanany fianaky ny mpox indrindra amin'izao vanim-potoana mangatsiaka izao ka tokony ho tohizana ny fitandremana sy ny fanarahana ny fipitra fiarovana. Olona roa mpanao vola sandoka no sarin'ny zandary tao Sandrangato commune ambanivohitra Ambodilazana distrikany Toamasina faharoa. Efa maro ny vola voaparitaka izy ireo ka iantsona ny fahamailon'ny rehetra. Anovelany mirongatra ny Ebola ao amin'ny faritra atsinanan'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Nandidina ny 73 ireo tranga voamariny manam-pahefana ny antoerana omaly ka namony ainy ny 570 sy arivo amin'ny Rio. Ny antsiprian'izay. Akasitrahana ianao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra kolo amin'izao oro izao tonga sofa atao anatin'ny fotoana ny fampalalamba avao manasa anao avy hatrany hanaraka ny antsiprian'izay. Hoentintsika manokatra ny fiarahana misy fanadihadiana misokatra mikasika ny trangana fipoahana niteraka fahatapahan-jiro faobe ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo omaly. Mbola tsy tomomba naraka ny tokony ho izy ihany koa ny famatsiana herinaratra ao Toamasina natapitra tamin'ity androan'ity aza. Ny ultimatum manano feim-potoana nomeny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny UNELEC ho ny teo anivo ny jirama tamin'ity androan'ity. Tojondrina tahiry. Misokatra ny fanadihadiana ataon'ny commission d'enquête mixte hikarohana ny antony sy ny ao ambadiky ny fahatapahan-jiro faobe teto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo omaly arivo noho ny fipoahan'ny cellule moyenne tension tao amin'ny tobo-pamokarana herinaratra HFF Ambohimanambola ka nahatapaka ny herinaratra omaly. Raha fa ihany koa ny fahataran'ny famatsiana solika izay niteraka fahatapahan-jiro noho ny fisiana fiarabe iray simba ny mpanjalana ka tsy nahafahan'ny fiara-pitatitra solika niditra teny Ambohimanambola ny 1 ny volana Jolay lasa teo. Antony izay nahatonga ny fahatapahan-jiro raha ny fanazavana. Fanadihadiana hafa ankoatra ny fanadihadiana parlementaire efa mandeha amin'izao fotoana izao. Raha nisy ny zavatra niseho tamin'ny 20 Jolay dia nisy ny zavatra niseho tamin'ny 20 Jolay nisy ny fahatapatapahana mety tsy kelikely tena nelanelany teny dia mbola nisy koa izay zavatra izay omaly laza zany izay fa miteraka aya. Misy aya tanteraka eto anivon'ny jirama amin'ny fitonam-panjakana amin'izao fotoana izao. Misy moa ny fanadihadiana atao ary natsangana araka izany ny commission d'enquête mixte izay tarihin'ny procureur général de la cour d'appel hanao ny fanadihadiana mikasika ireo fahatapahan-jiro izay mampiaya tranga mampiaya taoriny déclaration izay nataony filohan'ny fanavaozana taoriny fanombohan'ny enquête parlementaire ary magaga zany dia fampizarana mba ho fantatry ny be sy ny maro ny zavatra misy. Tapitra androany fa 7 ny volana Jolay 2024 ilay feim-potoana herinandro nomeny ny filohan'ny fanavaozana ny orinasa UNELEC hampandehanana tsara ny famokarana herinaratra any Antsiranana, Toamasina ary Mahajanga. Nilaza ny jirama androany
fa tsy fanapahan-kevitra izy samy rery no mandray andraikitra amin'izany fa ho ampahafantarana tsy ho ela ny vaovao farany makasika ny fivoaran'ny raharaha. Raha ny fanazavana androany tsy ampy ny tanjaky ny famokarana herinaratra manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ka mahatonga ny fahatapahan-jiro manerana nosy noho ny fahatongavantsika ao anatin'ny vanim-potoana ny maitany. Ny taona 2024 no nanomboka vangongo ny fototry ny olan-jirama ary nahazo vahany zany teo anelanelan'ny taona 4 sy ny taona 9 noho ny fampiarana ny ordonnansa 98/032. Ankoatr'izay nanjaka ihany koa ny fitiavan-tena sy ny fakana tombontsoa manokana tamin'ny fampiasan'ireo centrale thermique raha ny fanazavana netiny teo anivon'ny Voamera mpanao fanadihadiana parlementaire momba ny jirama androany. Ity Voamera ity izay nanambara fa iroso amin'ny fidina ny fotony ahafahana manampy bebe kokoa mipirofo eo ampelantanan'izy ireo anatin'izay fanatanterahana fanadihadiana parlementaire zay. Iroso amin'ny fidinana ifotony sy ny fanaovana fanadihadiana eny an-kianja ny Voamera misahana ny fanadihadiana parlementaire momba ny orinasa jirama eo anivon'ny anteny mera amin'ny Pirenena raha ny fampahafantarana nataon'izy ireo androany. Hatao izany ahafantarana bebe kokoa ireo olana sy ny tsy fetezana nisy sy ny nina nataon'ny mpitantana sy ny fitondrana ny fandimby tamin'ity orinasa ampanjakana ity momba ny valin'ny fanadihadiana efa natao araka ny tatitra nataon'ny Voamera mpanao fanadihadiana parlementaire momba ny raharaha jirama androany. Ny tsy fampiarana araka ny tokony ho izy ny hitsy volana laharana faha 8 tsipika 8 teo anelanelan'ny taona 4 ka hatramin'ny taona 4 no isan'ny antony voalohany niteraka olana teo anivon'ny jirama sy ny famatsiana ny rano sy ny herinaratra manirana ny nosy. Io ordonnance nivoaka tamin'ny taona 8 raha tsy ivina dia manome zo tanteraka ny fanjakana ifeh ny sehatra ny herinaratra izay natolotry ny jirama hatramin'ny taona 5 ka izy no mitantana ny ankamaroan'ireo famokarana sy ny fizarana herinaratra eto Madagasikara. Tsy voahaja ny fitondrana tamin'izany anefa izy io ny taona 4 ka hatramin'ny 9 raha ny fanadihadiana nataon'ity Voamera ity. Ankoatr'izay olana goavana ihany koa ny fanjavona ny fanadiovana ny solika tao Toamasina taoriny krizy teto amin'ny firenena ny taona 2 ka nahatonga ny fanafarana solika voadio mivantana avy any ivelany niteraka fanararaotana ka nahatonga fahalafosana tsy nitovy tamin'ny vidiny taloha ny solika nampiasain'ny jirama nanomboka teo amin'ny taona io ho iatrany ny tatitra androany. Teo ihany koa ny tsy fanohizan'ny fitondrana ny fandimby ny fananganana ny centrale hydroélectrique fa nifikitra tamin'ny centrale thermique tranga nampitombo ny kolokolo sy ny fandaniam-bola ny orinasa jirama tamin'ny fividianana solika. Antony farany raha ny fanazavana hatrany ny tsy fampiny rotsakorana vokatry ny fahasimbany tontolo iainana ka tsy nahafahany centrale andekaleka sy ny namorona fianaran-tsoa namatsy ny herinaratra araka ny tokony ho izy. Avelantsika eo ny raharaha jirama fa manohy ny ady sisika angatahana famitsorana vonjomaika azy Imam Ravatomanga amin'izao fotoana izao raha toka mangina tsy azomba avao ny resaka fanadihadiana parlementaire momba ny fitantana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Raha mafana andrasan'ny vahoaka malagasy sy ny fanatsika fonana ny fitantanana maloto nataon'ny fitondrana teo aloha ka tsy tokony hatarazoko ny eo anivony anteny mera Pirenena ihany koa. Tsara soarvelo. Sy volana nahiditra amponja vonjomaika ny Maurice mitony ady ara-pitsarana nataon'ny Imam Ravatomanga nampiakatra ny raharaha eo anivon'ny comité judiciaire du conseil privé any Londres ny mpisolo vavany manohitra ny fanapa-kevitry ny fitsarana sy ireo sampandrara izay tsy nanaiky ny fangatana famitsorana azy vonjomaika. Tafiditra ao anatin'ireo raharaha mafana iandrasana ny fanadihadiana parlementaire momba ny fitantana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ihany koa ny afera famotsim-bola mahavoasaringotra ny Imam Ravatomanga. Tokony ho tamin'ny herinandro lasa teo no nanomboana izany raha ny fandaharam-potoana nomen'ny filohan'ny anteny mera Pirenena. Ankilany iandrasana ny fivoriana tsy ara-potoana ny Tsimbazaza ny fananganana ny Voamera misahana izany fanadihadiana izany sy ny daty anomboana azy araka ny fampitambavao avy amin'ny ampikambana eo anivon'ny Birao Maharitra eo anivon'ity androm-panjakana ity. Ny fivoriana tsy ara-potoana izay tsy mbola fantatra ihany koa ny anomboana azy hatramin'izao. Tsy tokony hitarazoka ny fanatanterahana izany fanadihadiana parlementaire momba ny fitantanana teo aloha izany raha tena misy fahavononana anatsikafina izany avy eo anivon'ny anteny mera Pirenena ho ny faneho-kevitra ny ampanao politika. Tokony hafanganina eo fa ny olana fantatritsika rehetrarehetra fa ny maro anisa ao anatin'ny Assemblée nationale ange olon'ny firongony Andry Rajoelina daholo raha tena anao enquête parlementaire zany zareo
dia tsy maintsy manao enquête eo anivon'ny MID, la marché interbancaire de devises. 2013 hatramin'ny 2022 20 milliards de dollars ny fuite de capitaux teto Madagasikara, nitrosatsika nefa 7 milliards de dollars fotsiny. Nakaiza daholo reo 20 milliards reo. Zany no tokony asiana enquête. Efa nanomboka anao enquête mantsy ny Cour des comptes igny. Tsy izy rehetra igny, fa raha afaka raha nasa izy nijery dia hitany tao hoe nisy budget Antsay Christian izay tsy anatin'ny lalam-panorenana mitetina 300 milliards d'ariary eo amin'ny 70 millions de dollars eo nakaiza io vola io nampiasaina nakaiza. Ny Andry Rajoelina koa nisy eo amin'ny 200 milliards de dollars teo ngamby izay. Ohatran'ry Ravatomanga namoaka vola tao. Ny surfacturation rehetrarehetra tany amin'ny clinique navoakany tao. Surfacturation makany amin'ny Jirama navoakany tao. Reny no tokony jerena aingana dia aingana satria reny amin'ny vola mivoaka amin'ny firenena. Mampitombo ny trosa amin'ny tsy marina. Tokony andeha nandritra ny fivoriana ara-potoana ny volana Mélasa teo Ratsahivina ny mise en accusation any Andry Rajoelina raha toka efa tokony ho vita ny volana Desambra 2024 lasa teo. Nanome toky ny ministry ny fitsarana tamin'izany fa tsy maintsy ho samborina sy ho tsarainy filoha teo aloha io no ny raharaha fanodigodona-bola sy fanampara-pahefana amin'ny alalan'ny Haute Cour de Justice na ny HCJ no afana manenjika azy ka tafiditra amin'ny dingana ho amin'izany ny fanadihadiana parlementaire hiandrasana ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana io. Tsy hisy intsony ao aorian'izay ny sakana azona miroso amin'ny dingana ara-pitsarana rehetra toy ny famoahana didy fampisamborana iraisam-pirenena, ny fisavana na perquisition, fanagiazana ny fananana sy ny compte-na banky. Mitodika eny anivy ny antenimieram-pirenena araka izany ny maso ny mpanara-baovao mikasika izany raharaha izany. Fifandraisana iraisam-pirenena nampatsiahany mazava-dehibe ny fifanaraha amin'ny firenena mikambana momba ny lalàn'ny ranomasina ny taona 2027 ho fototra amin'ny feno fitrandrahana ny arenan-dranomasina ny federasiona rosiana eto Madagasikara araka ny fanambarana ofisialy androany. Ao anatin'izay naneho ny fandavan'ireo hetsika tokana izay nataony Etazonia momba ny fanitarana sy ny fitrandrahana loharanokarena any ambany ranomasina izay heveriny fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena i Rosia noho izay antsony fanajana ny fitsipika iraisam-pirenena sy ny fialana amin'ny hetsika tokana ny Rosiana hiantohana ny fitantanana maritra sy mitovy zo ny arena ny ranomasina ao anatin'izay. Fatrangam-piarahamonina vetivety nitrangana fanafihana ny tapiadiana ny tranombarotra iray teny Ambotrazaka Lasora omaly tokony tamin'ny Enora sasany ariva ka vola mihoatra ny 3 tapitrisa ariary no lasa isan'ny nanano sarotra ny fanenjehany ireo jolany fahatapahan-jiro teny an-toerana taorian'ny fanafihana. Tsy vao io izao no nisy nanafika ny teny an-toerana indrindra ny makasika an'ity tranombarotra ity efa ampelatana mpitandro ny filaminana ny raharaha ka andrasana ihany koa ny toyiny ao anatin'izay. Tranombarotra iray ao amin'ny fokotany Ambohidrazaka komina Alasora no niara ny fanafihana tamin'ny omaly alahady 20 Jolay ariva nirongo fitaovam-piadiana toy ny basy sy ny antsy ireo jolahy raha ny fitantaran'ireo niarambony. Mbola nisokatra ity toeram-pivarotana ity tamin'ny fotoana io ary no heverina ho mpanjifa ihany ireto mpanafika ireto. Izy zany teo amin'ny enina sasany ariva dia ny telo nagnapoaka basy zareo tato aminay dia dia vao niditra avy any zareo dia niditra forcé be izy tato aminay aiza ny vola. Mitondra tômôbila ve sa moto zareo? Tsy mitondra tômôbila zareo, tsy manao sary tava zareo fa akanjo misy capuchon regny nanaovany zareo dia tsokana an-tehinakany basy anankiroa dia anankiefatra zareo nitafiditra tao an-tsena. Vola dia crédit dia ny telefônina an'ilay vadiko sy ilay zanako nalainy ahy eo amin'ny 10 hetsy 3 tapitrisa eo nalay dia le crédit tsy voaizy fa mbola betsabetsaka koa nytao. Mbola ny fanaresaka ny mponina tamin'ny fotoana nitrangany fanafihana saingy tsy nahatohitra ny herin'ireo jolahy ka samy nandosy raha vao nahita sy naheno ny pobasy. Avy any Amatsinjo avy ny varo miasa dia rehefa avy any Amatsinjo izay dia mividy voatavo teo ampitan'ilay voatafika dia ilay voatavo tsy azo dia mipoaka ny basy dia izay nieritreritra hoe tsy popoaka dia teo ampovoan-dalana ilay nanapoaka an'ilay basy lehilahy manao vera armé
tsy nihinana laoka zay fa adino taony laoka manaona fitsoahana nitsoahana nitsokana katytavela fa matahotra basy na mba tahianavy taon'la fiarahamonina ary ny tena tsy afaka satria matahotra asina jiro zany le elakelatranonay ohatra zao tsisy jiro zany amreto tsisy jiro eto nefa io zao misy poto zay zany mba etahitanay satria le jolara mitsoka aty ariny a tsy hitany tranonay io zao elakelany raha any izy no mitsoka de tsy ihany hatramin'ny mitatavonana tsy mbola nisy vaovao azo momba ireo jiolahy raha toa ka efa nametraka fitoriana kontraeksa kosa ireo tompona tranombarotra nanomboka tamin'ny alina efa tao anaty fikarohana ny mpitandron'ny filaminana hatramin'ny nandalovanay teny an-toerana mariny tsy voasambany izao no niara-ny fanafihana ity tranombarotra ity tsy nahitam-boka ny hatrany ny fikarohana tamin'ireo tranga teoloha antony nanaovan'izy ireo sy ny be ny tanàna Antsoavo hanokafana ny fanadahadiana alilalina kokoa amin'ity tranga iray ity ahafantarana izay mety ho ao ambadika izany. Toy n'izay fanafihana mitapiadiana teny ambotra zakizay olona miisa 4 no voasambotra ka tazomina sy hanaovana fanadiadiana eny amin'ny sampana Eloka Bevava amin'izao fotoana izao. Antompona andraikitra eny an-toerana izay nanentana ny mponina rehetra anatin'ny komuna Lasora iara-iasa amin'ny mpitandro ny filaminana ary anaja ihany koa ireo fipetranapetraka ary ampandre. Antompona andraikitra isanambarany tonga ny raha misy olona na fihetsika mampiaya eny sy an-toerana. Fa anatin'izay tranga mpiara-monina izay hatrany hita faty tao amin'ireny ranon'ny kopa Ambohimanambola Omaly ilanja mpamily mpanampy amina fiara vavety eny Ambohimanambola taorian'ny fikarohana izay nataon'ny zandary sy ny mpamonjy vonina. Ahina ho novonona tamin'ny fomba feno abibiana ny lehilahy ireo akaiky azy sy ireo ratra maro hita tamin'ny vatany. Olona roa ihany koa amin'izao fotoana no atao andrimaso eny amin'ny zandarmaria voatonona ho tompon'antoka amin'izao raharaha izao. Daniela Minoartso. Ny aliny sabotsy ny voan'ny sakafo no fotoana farany nahitana ny lanja tovolahy 13 taona mpamily mpanampy miferatra amina camion citerne mpitatitra entany jirama eny Ambohimanambola. Tsy niverina nody intsony ity farany taorian'izay ka izao hita faty malalahady teo amin'ny ranon'ny kopa Ambohimanambola izao. Varivariva eo tamin'ny teo zany niala teny Ambohimanambola zareo hidina hitady sakafo eny Paimanga zany satria eny voakisy sakafo. Dia nitady sakafo teny zareo dia teo rivariva teo tamin'ny valivalo teo no niverina namany anankitelo fa hoe nisy nanenjika zareo zany tamin'ny lalana amin'ny lalamby hoeny verina eny amin'ny Jirama iny dia efa tonga aty ve lanja dia mbola tsy teo izy fa nilakileny tomobila mbola io dia hoe zay ozy izy nisy nanenjika fa le ry tsy hita fa zay nitsoka ozy izy dia nakakaratra moa zany zareo hoe misy couvre-feu amin'iny amin'ny alina dia nakakaratra hoe hiverina hijery anazy teny Paimanga zany hoe sao dia hoe voatazo eny amin'ny gendarme na ohatra zany dia inona moa zany hoe tsisy tany amin'ny gendarme le isy carte mobile na nilaza nahita le izy nitsoraka tao anaty rano hoe nitsoka anakany izy nitsoraka tao anaty rano moa zany ela ny andro tonga tamin'ny enina teo tsy hoe mbola tsy hita izy zany dia farany tonga dia nanapa-kevitra moa zay zany nidina teny Paimanga dia nilaza tamin'ny gendarme. Dia maraina ny antsy pompier amin'izay ny gendarme dia natao ny fizahan-drazana le carte mobile nanarisy atao hoe teto izy no nitsoraka izy le carte mobile niezaka ny ampitan'io rano dia nitady le pompier zany teo amin'le trajet teneny le carte mobile dia afaka adin'ilay teo hita le razana. Fenoratra ny anja nandritry ny fahitana ny nofo mangatsiaka ny tao anaty rano raha ny fanazavana azo. Ahina ho nisy namono ity farany raha ny aiainy ireo mpiara-miasa aminy. Mitaky ny amoana ny marina sy ny anasaziana ireo tompon'antoka manoloana ny fianakaviany miaraka amin'ireo mpitatitra sy mpikambana ao amin'ny ATC sy APDR. Tokony hamafisina ihany koa ny fiarovana ireo mpitatitra fiara vaventy eto amintsika indrindra ny amin'ny alina maloana izao korotana sy zava-misy mampiorokotitra eto amin'ny firenena izao. Izay kamionera zany dia amin'ny alina ny tena miasa na miditra amin'ny toerana anankiray na andeha hanao gasoil na maka toerana ivelan'ny tanàna raha eny amin'ny route nationale dia manao Antsoavo moa zany ho an'ny fitondram-panjakana malefa ho an'ny fiarovana ny aina satria matetika dia matetika ny zavatra mitranga toy izao ka ny izao vony izao zany dia manao Antsoavo zay ho hanamafisana ny fanadihadiana tanteraka satria dia izy ity dia famonoan'olona akitso rano fotsiny raha hoe andeha hivoaka hisakafo ireo ankizy ireo dia nisy olona nanenjika ary hita moa zany amin'ny pirofo azo fa
tsisy rano tao anatin'ny kibole mety soferanay fa ohatrany hoe karazany efa maty vona tsipany anaty rano. Araka ny loharanom-baovao, efa misy olona roa naovana fanadihadiana eny anivon'ny zandarmariam-pirenena amin'izao fotoana andrasana ny mety ho toy ny ity raharaha ity. Fa manoloana ny fitohizany trangana tsy fandriam-pahalemana hametraka andrimasom-pokon'olona manerana n'Antananarivo renivohitra ny eo anivon'ny tafaray amin'izao fotoana izao hanatevin-daharana raha efa misy ny andrimasom-pokon'olona ary koa hanamafy ny fiaraha-miasa ampitandro ny filaminana amin'goran'izay alatr'olona sy endrika tsy fandriam-pahalemana samihafa izay. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena dia ny tsy fandriam-pahalemana hita ny anatin'ny tanàna raha tsy resaka ny resaka halatr'olona sy ny tsy fandriam-pahalemana maro isan-karazany. Ny sivisma ihany koa dia rehefa nidinika mpitolona ao anatin'ny tafaray dia nanapa-kevitra fa hametraka an'ilay atao hoe sakaizan'ny filaminana any anatin'ny fokotany eny izay atomboka eto Antananarivo renivohitra ary reto hitantsika androany reto ireto no hitarika isaky ny boriboritany raha atao banky tokana izy dia karazana ohatrany hoe andrimasom-pokon'olona mahazatra antsika satria adidy amin'ny tolona ny mametraka ny fandriam-pahalemana ao anatin'izao ataontsika hoe fanavoazana izao. Mbola mampanahy fianaky ny valanaretina mpox indrindra amin'izao vanim-potoana mangatsiaka izao izay mampitombo ny hafarefon'ny olona ihany koa noho ny fisian'ny tranga vaovao sy ireo namony ainy manetana trano ny rehetra hanamafy ny fitandremana sy anaraka ireo fepetra fisorohana ampitsabo nanaovana fanadihadiana. Andao rahantsika ny Antsiprian. Ahina ho lasa valanaretina miverimberina na maladie émergente ou réémergente ny mpox raha tsy misy ny fitandremana mety hipotry na hiverimberina hiparitaka matetika ka ho sarotra fehezina. Miankina amin'ny aton-javatra maro anefa izany toy ny fiovan'ny toetrandro, ny fivezivezen'ny olona ary ny tsy fanarahana fepetra fisorohana. Ny fisian'ny trangana fahafatesana vokatry ny mpox izay manam-pirofo fa mbola misy ny fiparitahan'ny aretina ary mbola misy ireo marary tsy voatsabo ara-dalàna na tsy manantona toeram-pitsaboana ka mahatonga ny fifindran'ny aretina hitohy. Fanaovana vaksiny hatreto no vahaolana raha ny nambaram-pitsabo, natao hanampy ny hery fiarovana ny vaksiny ary natao an'ny olona salama sy tsy ahitana soritra aretina. Ho antsika menakavy indray dia tsotra ny afatra. Rehefa misy voavoan'ny gripa sy ny karazany dia efa misy fomba efa mifanarahantsika hatramin'izay. Ny olona voan'ny gripa no manao ary vava-orona, masaka ozintsika. Indraindray mantsy ny olona voan'ny gripa indray no mieritreritra sy miteny foana io nge tsy maneniny dia tsy manao an'ilay masaka izy dia mamindra man'olona izy. Ary ny virus na ny mpox dia aza adiny fa misy ilay antsoina hoe porteur sain, izany hoe misy olona mijoro tomady fa misy virus ao anatiny, matanjaka izy dia tsy afaka mamely azy mafy izany ilay virus fa mamindra amin'ny olona manodidina azy. Ny afatra izany dia tohizantsika foana ilay fisorohana sy ilay fitsinjovana manodidina antsika. Ho an'ny omaly, 3 ny trangana mpox zavavao ahina raha 3 kosa ireo tranga voamarina izay avao Toamasina voalohany 9, Manakaratsimo 7, Antananarivo Avaradrano 2, Manjakandriana 2, Antananarivo Renivohitra 2, Ambohidratrimo 1 ary Maintirano 1. Tsy nisy ny enana fohy raha toa ka 7 ny olona sitrana. Hatramin'ny atomboan'ny valanaretina mpox ny 12 Desambra 2022 hatramin'ny omaly, mitotaly 13,704 ny tranga hita, 12,303 ny tranga voamarina, 12,304 ny isan'ny olona sitrana ary 20 ireo namony ainy no ity aretina ity raha ny tatitra trany. Mahazo aina kokoa ny aretina amin'izao andro mangatsiaka izao satria miena ny herin'ny fiarovan'ny olombelona, mila mitandrina araka izany indrindra ireo olona marefo. Tsy hisy fiantraikany amin'ny fari-piainana sy ny vidim-piainana ny vinavina novan'ireo sorabola ho ampiasaina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fony teo anivon'ny banky foibe Madagasikara. Na izany aza ilaina ny fahafantarana ny hevitry ny vahoaka malagasy mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra indrindra ny amin'ny sorabola vaventy indrindra ho ampiasaina araka ny nisongadina nandritra ny fakakevitra natao momba izay tany Mahajanga Christian Andriamiery. Ilaina ny fahafantarana ny hevitry ny vahoaka malagasy mialohan'ny andraisana ny fanapahan-kevitra amin'izay ho sorabola vaventy indrindra ho ampiasaina amin'ny andavanandro.
eto Madagasikara. Tsisy fanapa-kevitra tamin'izao fa hevitra naroso zany no ataontsika hoe hevitra terabary raha tsy arosam-bola tabatra tsy afaka resahana indray tsika ohatran'ny hoe safady zany fa fady miresaka an'izany atao ahoana ny vola malagasy fa tonga dia fanapa-kevitra mandeha menomenona ny vahoaka faly tsy faly tsy misy mijery an'izay fa zao zany angony hoe angalana ny hevitry ny vahoaka. Ny fototra tamin'ny tombontsoa mety ho azon'ny vahoaka malagasy ny ankabeazan'ny fanontaniana ary mizarazara ny hevitra mikasika ny fampiakarana na fampidinana ny vola farany ambany kirakiraina ampiasaina amin'ny andavanandro eto Madagasikara na ho an'ny roa alina ariary io na ho latsika an'izay. Fanontaniana dia hoe inona ary mahatonga ny vola malagasy hampalaza, inona ny vahaolana ary inona ny mahatonga izany raha oharina amin'ny avy any ivelany. Ny fanapa-kevitry iresanareo ambany be Madagasikara ampiakitra aka-josy taux d'équité monétaire sa ampiakitra taux de critère ilavany. Zava-dehibe ny fahafantaran'ny banky foibeny Madagasikara ny hevitry ny vahoaka malagasy mialoha ny andraisana fanapahan-kevitra amin'ny vinavina ampidinana sora-bola ampiasain'ny vahoaka amin'ny andavanandro. Ireo mpianatry ny université no anisan'ny noenona hevitra ny asabotsy fa 20 ny volana jolay teo taoriany ireo toerana hafa efa navitana fakan-kevitra. Dia izay ihany koa no entintsika misendry vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay. Maninona ary ny olona rehetra mivoaka vato aminareo ny fotsy be daholo ny nifiny? Ny tsiambaratelo dia ny Sanidon. Ilay dentifrice manafotsy mampangirana ny nify. Andramo dia ho hitanao ny vokatra azo avy aminy. Sanidon, ilay dentifrice tsy mitovy amin'ny hafa. Manadio sy manafotsy tsara ny nify ary manamanitra ny atovava mandritra ny tontolo andro. Dentifrice Sanidon, blancheur et fraîcheur au quotidien. Distributeur Uditex. Inona no antony ampiasanao ny rasoir Bic 1? Satria mateza. Fampiasako azy isan'andro no mahatsara ato izao. Mora ampiasaina n'aiza n'aiza. Satria matehotia amin'ny lafiny rehetra. Ohatrana ihany. Rasoir amin'ny vidiny tena izy. Satria hita eny amin'ny mpivarotra rehetra. Rasoir Bic 1 samy manana ny antony itiavany azy sika rehetra. Manomboka izao efa hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao koa ny rasoir Bic 2 lame. Hitanao mpivarotra rehetrarehetra meilleure qualité mitondra vitamine C. Mety amina. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo. Azo andalorana. Azo atao coussin ao anakanapena. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy saoka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy revo izay tiana.
T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 juillet seulement. Yes. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity ala ity no hatsaraina rovitaina ao anatin'ny fotoana fohy ambiraon'ny fitaliava amparitra ny ministera ny asa amin'ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana ao mananjary fanatsarana ny tontolo ny asa mpanjakana no isan'ny tanjona ao anatin'izay akaisitrahan'ny mpiasa mpanjakana birao sy birao sahaza sy mendrika azy ireo ka eto Andriatsilavo. Miroso ny asa fanatsarana ny birao ho an'ny fitaliavam-paritry ny ministera ny asa ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana ao mananjary amin'izao fotoana. Ny birao ao an-toerana natsangan'ny filoha teo aloha izay tsara ivelany fa tsy tomombana avokoa ny rehetra tao anatiny. Ty fotodrafitra ty moa zany rehefa nojerena ivelany dia ohatrany hoe vita tanteraky. Zany hoe longozalan'ny mpanalo koa zany. Ty ivelany sara fa ny ao anatiny sisy raha vita hatramin'ny farany zany. Dia manoloana an'izay misedra fahasahiranana ny fitalevam-paritry ny asa, ny fampananana asa sy ny asa mpanjakana ty vatovavy. Mindrana toeram-piasana nefa ny toeram-piasana koa efa ratsy sady mitete no tsy voaro ny fitaovana sy ny antota taratasy ao anatiny. Manoloana an'izay ny ministera dia sy ny tazaposiny fa nitady ny fomba rehetra mba ahafahana mamita ny asa hatramin'ny farany. Izany no atao dia fanamafisana ny politika mpanjakana ny fitondrana fanavozana izay taritin'Andriamatoa Colonel Michael Randrianirina amin'ny fanatsarana ny tontolo ny asa mpanjakana ary isitrahan'ny mpiasa mpanjakana biro sahaza sy mendrika an'izay asa mpanjakana izay. Efa vonona ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny fanatanterahana ny asa apetraka amin'ity fotodrafitrasa ity. Ny fitaovana rehetrarehetra ao anatiny zany dia efa vonona fa ny tranom-bola sy vita no mahasarotra ny fampidirana azy. Izay moa zany dia ny fitaovana sy ny kojakoja indrindra fa ny lafiny informatika satria mba hanalana ny olany mpiasa mpanjakana aty amin'ny faritra amin'ny fikarakarana ny antota taratasy. Aoriny ny fahavitan'ny fotodrafitrasa ifindravy hatrany ireo mpiasa mpanjakana raha mangaika ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana. Miandrandra asa mpanjakana manakaiky sy mamaly filany vahoaka ny ministra tompony andraikitra aorin'izay. Mitarain'ireo mpampianatra nandray anjara tamin'ny fitsarana ny fanadinana bakalorea 2024 fa mbola tsy voarahatra amin'izao ny tampikarama na ny vakasion tokony ahositrahan'izy ireo. Efa miroso amin'ny fitsarana ny fanadinana bakalorea 2024 ankilan'ny ankamaroan'ireo mpiadina amin'izao fotoana izao ka antony anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny tompony andraikitra Maefa ijery akaiky ny momba izay. Mbola tsy voaloha hatramin'izao anitampikarama tamin'ny fitsarana ny fanadinana bakalorea 2024 ho an'ny taranja sasany toy ny anglisy, frantsay, malagasy ary ireo taranja teknika eto amin'ny faritany Toliary araka ny fitarainan'ireo mpampianatra voakasika. Nambaran'izy ireo fa efa maro ny ezaka sy ny fitakinana natao tany amin'ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny saingy fampanantenana hatrany no azony. Mbola mampametra-panontaniana azy ireo aza ny filazana fa efa misy ny vola natokana ho an'ny vakasion 2024 nefa ny antaona 2024 mbola tsy voaloha sy tsy misy fanazavana na mazava. Tao raiky zahay henany izao tsy nahazo ny vakasion tamin'ny tao lasa miampy ny raiky toy mbo tsy miboaka avao koa nefa androany zay manomboky ny réunion préliminaire hitsarany ny fanadinana baka amin'ny tao toy. Ka dia tsy misy manatsinjo anay ve nareo olobe nareo olo mpanjakana fa ny raha hitako hatramin'izay manao grevy vozay karakarany momba azy. Ny périférique dia tena mampalahelo
anavilavitsy baka benenitsy baka fort-dauphin ny baka lavitsana aby avy eto hitsara tsy azony jaly ino atao mitrosa amy transport io koa moly tsy manday jala tompoko moly igny fa manday alahelo andesy moly mitrosa koa amy transporter io zara lahekeny indrindra na mivady amanjanaka mo ino voly ianareo mandeha fahatanagna moly angataka amin'ireo tompon'andraikitra maefa ireo mpampianatra pitsary mba andoha haingana ny tambikarama tamin'ny taona 2024 indrindra amin'izao fotoana anantanterana ny fitsaranana ny fanadinana bakaloria 2024 izao eto lay zahay hitarainy raha maharary anay mikasiky ny fitsarabaka tia zahay reto mpanabe manera faritany toliara toy misy ny baka labitsy misy ny baketo ka mba mangataka anareo zahay lahy mba alohany hanombohany ty correction ty tokony mba omenareo anay lahy ny vacation nay tamin'ny 2025 iny fa mijaly reto mpanabe reto lasa mampametra mpanotaninany maro ny fahatarany ny fandoavana ny tambokaraman'ireo mpitsara ny fanadinam-panjakana izay to miverimberina saika isan-taona raha efa voarakitra ao anatin'ny tedi-bolan'ny ministera voakasika nefa ny volana tokana ho an'izany nahoana ny mbola tara hatrany ny fandoavana azy fanontaniana miandry valiny mazava avy amin'ireo tompon'andraikitra izany sady isan'ny laharam-pahamehana tokony hovahana ao anatin'ny fanatsarana ny fitantanana ny fanadinam-panjakana efa voatsinjara amin'ireo komuna miisa 7 amin'zato avokoa ny vola voalohany amin'ny tamberibidy carbone voafaritra ao anatin'ny didim-pitondrana momba ny crédit carbone red plus avitsinjarany izay natao ampandrosoana ny komuna araka ny fangatahan'ny-ponina isa manoloan'izay ny afanaramaso eny fotony amin'ny fanatanterahana ny asa avy amin'izay vola izay entsora soary malala mihoatra ny 7 tapitrisy ariary ny fandoavam-bola voalohany amin'ny tamberim-bidy carbone izay voafaritra ao anatin'ny didim-pitondrana laharana 7,4 bara 4,4 momba ny crédit carbone Brea red plus raha nitatitra avy amin'ny ministera ny tontolo iainana efa voatsinjara eo anivony komuna miisa 7 amin'zato izay misitraka izany anatanterahana asa fampandrosoana ny ainga tamin'ny etaeta ny komuna tsiraray ary ny arahana maritra tamin'ny ponina araka ny voafaritra ao anatiny didim-pitondrana ity natokana ho an'ny asa fitantanana sy fanaraha-maso ny 20 isanjato ary notsinjaraina ho an'ny asa fiarovana sy fampandrosoana ny fotony 20 isanjato efa misokatra ao anatiny fifanarahana arabaritra fa carbone mitentina 10 tonina no amidiny Madagasikara amin'ny mpividy vidinina $10 ny iray tonina izany hoe mitentina 50 tapitrisa no azony Madagasikara ao anatiny tetikasy itsinjara telo ny fandoavam-bola amin'izay famarotana izay fa tsy maintsy misy fandrefesana aloha atao zay le fandrefesana eo tena mitroka carbone tokoa ve ilay ala dia misy fandrefesana intelo zany no atao ao anatin'izay rehetrarehetra izay tiana ao ambara koa zany hoe raha mandeha zany le fandrefesana ka sanatria tena miakatra be le taux de déforestation dia tsy sininao amiditsika zany eo tiana koa ny manamarika fa io 10 millions de tonnes io ihany no fanarahantsika tamin'ilay mpividy raha ohatra zany ka mihoatra ny ondray ny réduction d'émission an'le alatsika dia efa réduction d'émission atsika zany dia mitady mpividy hafa indray zany tsika amarotana anazy ary efa zay zany zao ny hita kehitriny rehefa natao ny fandrefesana dia mihoatran'le tokony ao anatin'ny contrat zany zao ny réduction d'émission azotsika dia efa mitady zany zao isika Madagasikara izay mpividy afaka hividy ary afaka inégociena prix ambonimbony kokoa efa misy ny mécanisme de gestion de plante anany rafitra fandraisana ny fitarainana karakaraky ireo fitarainana voaray no irisona amin'ny fanadiadiana isany koa ny fanaraha-maso ny asany fotony ho an'ireo komuna na voaray ny vola raha ny fantatra isaky ny mpisihatra no mamaritra ny fitsinjarana ny crédit carbone araka ny didim-panjakana teo aloha ny ova fitsinjarana araka ny asa atao izany rehefa nivoaka ny didim-panjakana vaovao ny taona 2024 izay mamaritra fa tsy ny olona na ny vondron'olona intsony ny mahazo mivantana ny vola fa ny asany tandiraina miara-miasa amin'ny fanaraha-maso sy ny fampiasana ny vola miasa ao anatin'ny tetikasa ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ny ministera ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana tsy mbola foana nanangingina aza ny alatr'olona eto Madagasikara
manana didy amin'ny famongoran'izany ny olom-pirenena amin'ny alalan'ny fiarah-miasa amin'ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony izay indray no ho tanterina aminao atao anatin'ny zanam-pandarana kopinao androany fandaran'izay anjara briketiny Groupe TV FM amin'ny fanabeazana olom-pirenena. Kopinao Orakizy io. Ahoana tompoko? Dana amina aloha fa pirotranao anatiny ao zao a. Ie. Andao ilala. Andao ilala. Andao ilala. Andao ilala. Andao ilala. Orakizy io. Ahoana tompoko? Andanonareo amina aloha fa pirotranao a. Dia tsy mandeha lavitra fa eo tokotany any a. Ie. Zay. Andao ilala. Andao ilala. Andao ilala. Andao ilala. Andao ilala. Andao ilala. Abia ty anaraka anahy mitaraka chocolat. Ndao fa ivitana chocolat. Why? Abia ty anaraka anahy mitaraka chocolat. Dada, pangalatsas. Miakatra ty ambony. Ray aman-dreny. Manoloana ny rotorotom-piainana sy ny hazakazaka amin'ny fiainana aritsika. Dia mila mailo trano sy tokony hitandrina trany, indrindra manoloana ny halatsaza izay misy amin'izao fotoana izao. Koa tandremo lahy ny fomba fitondrana ny zaza eny an-tsena sy ny fomba fitondrana ny ankizy na ny andeha hianatra, indrindra amin'izao fotoana ny fialan-tsasady izao, mila mailo tsika, indrindra ny ao an-tokantrano. Rehefa mahatratra mpangalatsasa dia aza tonga dia atao fitsaram-bahoaka mpametsopo tany filaminana na miantso ny larana maintso 147. Ho antsika ankizy, aza manaiky raha tsy tantanana rehefa eny an-dalana. Aza miresaka amin'ny olona tsy fantatra dia aza mandray zavatra any amin'ny olona tsy fantatra. Kopinao zay. Ny tombo manodidina ny 300 ireo mpandihy manaingany amin'ny tobim-piantsoana ny fahasanin-karana nanomboka ny volana Jolay. Maro amin'ireo mpandeha no misafidy azo ny morontsiraka toy ny antoliara amin'izao fotoana izao ho an'ny hoan'izay fotoa mpialan-tsasatra izay. Nahitana fitombona manodidina ny 300 ireo olona mandray fiara eny amin'ny tobim-piantsoana ny fahasanin-karana nanomboka tamin'ny volana Jolay ho ny tompon'andraikitry ny kooperativa iray teny an-toerana. Raha 20 hatramin'ny 90 isan'andro ny fiara miainga eto amin'ny fahasanin-karana hatr'izay, niakatra ho 410 hatramin'ny 510 isan'andro izany amin'izao fotoana izao. Maro ny olona misafidy ny hanao fialan-tsasatra any amorontsiraka amin'izao fotoana fialan-tsasatra izao, na izany aza, vitsy ireo mpandeha raha oharina tamin'ny taona lasa.
antony mahatonga izany ny fahamaroan'ireo kooperativa miasa sy ny fahasairanany mponina amin'izao vanim-potoana izao. Raha atao hoe oharina tamin'ny talohan'ny vakansy iny aloha ny mpandeha mety nitombotombo kely amin'ny telopolo isan-jato teo eo angamba. Ny tena betsaka mpandeha aloha zany dia ny amorontsiraka aloha mazava loatra. Makany Toliara, makany amin'ny sud-est rehetrarehetra iny, makany Menabe. Zay aloha zany natao hoe maromaro nitombotombo kely ny mpandeha zany. Zany naty zany aloha raha oharina tamin'ny taona lasa sy ny tany aloha somary vitivity ihany. Ankoatr'izay, nilaza ireo mpandeha fa tokony hitandrina ireo mpamily manoloana ny fahamaroan'ny fiara mivezivezy amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao. Tokony hajanona ny fiara izay tsy nandalo vizita ary mila mitandrina ihany koa ny mpandeha hisorohana ny loza eny an-dalana. Olona roa mpanao vola sandoka no sarin'ny zandary atao Sandrangato commune ambanivohitra Ambodilazana distrika ny Toamasina faharoa. Ireto olona tratra izay nanamafy fa efa misy ny vola sandoka hafa naparitaka izy ireo any amin'ny commune Ambodilazana sy Fanandrana ka miantso ny mponina ho mailo sy hampandreny mpitandro ny filaminana raha mahita tranga mifandraika amin'izay. Ndao rahantsika ny fanampanazavana. Zay roa lahy foana aloha ny tegna hoe mpiara-miasa ankaiky indrindra no tegna hoe fototran'le asa zany. Io vola io zany dia fampiasana ananjy raha araka ny fangalako ananjy tsy dia hoe naparitaka loatra hoe mividy zavatra fa natao échange amina vola zay ao an-trano zany. Échange zany hoe le vola mipetraka zany nalaigna dia solonga zany le effectif moins tanatin'le vola zany. Dia le mbola première le action nataonay dia zao zay tratran'ny gendarme zao tompoko. Ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Kolo TV tamin'ity androany ity indray nondao rahantsika vetivety. Ireto indray ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny page-ny vaovaon'ny Kolo TV tamin'ity androany ity. Ny tokony ireo mpitondra sy tompon-dakana lehibe mpitatitra entana manao zotra amin'ny lakan-dranon'ny mpangalana Toamasina Mananjary noho ny fanatsetsena ny lakan-drano. Araka ny nambaran'izy ireo, ny tombony fotoana lany sy ny fandaniana amin'ny dia. Raha 5 andro zany teo aloha dia efa ho tapa-bolana izany farafahakeliny amin'izao fotoana. Ankoatr'izany, voatery mandora etsy ariary farafahakeliny izy ireo anakaramaina olona amin'ireo faritra tsentsina. Eo koa ny vola tsy maintsy aloha amin'ny APMF mitentina 7 alina ariary isaky ny lakana sy ireo vola hafa aloha amin'ireo sakana eny an-dalana. Etsika fanerana ity fitokonana ity ary toy izany raha tsy misy ny vahaolana raha ny fanazavana. Miantso ny fitondram-panjakana sy ireo tompon'andraikitra voakasika izy ireo mba handray fepetra maika amin'ny fanadiovana sy fanarenana ny lakan-dranon'ny mpangalana atao anatin'ny 27 ora mba hiverena ny fivezivezen'ny lakana amin'ny laoniny. Ambohimaso, midina an-dalambe ny mponina noho ny tifitra voalaza fa nataon'ny polisy ka nahafaty an'ny safidy. Ity farany izay nambaran'ireo mpanao fihetsiketsehana fa tsy nanao na inona akory nefa niara-ny tifitra. Vory eo alohan'ny Brown Police Ambohimaso ny mponina amin'izao fotoana raikitra ny doro-kodiarana sy ny sakan-dalana. Manomboka ny asa fanamboarana sy fanatsarana ny lalana mampitohy an-tsiro manidy simenty rano hitafika malagasy amin'ny alalan'ny Jenia miaramila. Tonga nanokatra sy nanara-maso ny fanomboana ara-teknika ny fanatanterahana ny asa ny Jeneraly Piculas Demostène, lehibe ny etamazon'ireo tafika sy ireo tompon'andraikitra ambony mpiara-miasa aminy. Fantatra fa ho vitaina ato anatin'ny 4 hatramin'ny 5 volana alohan'ny fahavaratra ny fanarenana ireo toerana tena ratsy sy mety ampitozy. Misy ihany koa ny fiara-miasa amin'ny orinasa sinoa CRCC. Ankoatra ny fanamboaran-dalana, itoy sy anamafy ny fandriam-pahalemana koa ireo miaramila hiasa sy ny antoerana. Maresaka iraisam-pirenena vetivety mirongatra amin'izao fotoana ny valinaretina Ebola ao amin'ny faritra atsinanan'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Omaly manodidina ny 73 ireo tranga voamary manam-pahefana ka olona manodidina ny 530 tamin'ireo no fantatra fa namonia ainy. Ny tapak'ity volana Jolay ity mbola teo amin'ny 2000 ny isan'ny tranga na Ebola voamary manam-pahefana tao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Tsy mbola misy ny vaksina fitsaboana voamarina treto mahakasika ny Ebola. Saingy efa natomboka ny fitsapana vaksiny andrana ary mbola amboarina ny vaksiny sy fitsaboana hafa entina miady amin'izay. Dia izay koa no entina manakatondray ny fiarahantsika amin'ity ality. Anaiza misy anao ankasitrana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko.
tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay a dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Za présenté Ny vava. fienambidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Jumina, Tiago, Jumina, Orange, Fraise et Coco, si parfum maro isan-karazany. Jumina, Mina mety aminà. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.